pejim-baovao politika kosa indray no entina amintsika manaraka ato anaty reto vaovao manaraka ireto. Manoloana ny fikasana idina eny amin'ny kianjany 10 Mey tanterahany AFP na ny antso ho an'ny fanavotam-pirenena 10 Aogositra ho avy izao dia nilaza ny heviny antoko leader Fanilo. Ity antoko ity izay nilaza fa tsy vahaolana ny fidinana Andalambe. Vola Ravafy sy Tsirakotsarson hatrany no mitatitra ny vaovao. Tsy vahaolana manoloana ny zava-misy ankehitriny ny fidinana Andalambe. Io no nambaran'ny Jean-Marc Sarakotomamonjy, filohan'ny antenimieram-pirenena no sady filoha nasionaly leader Fanilo nandritra ny fitsidirana toto-sainy miaraka tamin'ny biro-mpandrindra ny antoko leader Fanilo tany Fort Dauphin ny faran'ny herinandro teo manoloana indrindra ny fikasana idina Andalambe toto-sain'ny AFP ny 10 Aogositra izao. Miantso ho an'ny fitoniana sy firaisan-kina ny malagasy ho an'ny fampandrosoana i Jean-Marc Sarakotomamonjy. Misy idina Andalambe amin'ny fahaserony folo amin'ny volana hoavy ity. Zavatra misy dia ity raha miara-mahatsapy fa sahirana dia sahirana ny vahoaka dia miara-mahatsapy eny koa tsika fa inona ny tokony hataontsika mba hialana amin'izany. Fomba tokony hataontsika hialana amin'izany dia misy zavatra ilaina eto amin'ny firenena ity ny ampotavana aloha mampiasa ny volana ohatra. Mampiasa ny volana eto. Ireo eto Fort Dauphin zao manana ny QMM dia manana ny pôle intégré de croissance mitarika zavatra marobe zany eo amin'ny fampandrosoana ny faritra, eo amin'ny famoronana asa ho an'ny tanora na ny isan-tsokajana ary miteraka manodidina an'izay ihany koa le asa zay ataon'ny mpampiasa vola eto zay dia misy ihany koa création d'apport transversal na hoe connexe. Raha enareo ka fa tamin'ny QMM vao tonga teto fitadiavana trano-fany, fitadiavana ny sakafo isan-karazany, ny akoho anankiray tamin'izay fotoan'izay tsy fantatro fidiana ohatriny ny atody dia nentina daholo satria ny vokatra rehetra teto dia tsy ampy entina indray mahatsign'olona ka miteraka famoronana asa zany ary miteraka ihany koa filoboloboly ny fiarina manodidina amin'ireny toerana zay ampiasan'ny ny olona vola reny ka zany anisany zavatra ilaintsika amin'ny fiadinan'ny fahatrano. Fa raha mikorontandavany eto amin'ny firenena na ny olona le ampiasan'ny volany azy a dia malaina izy. Raha mijerytsika ny fandehan-javatra tatoato misy sasany mandeha ty mijery ty Madagasikara korontandava any dia mitodika izy amin'ny firenena afrikana sasany manodidina antsika. Ka zany ve niverentsika fa ho vahaolana ka mba ilaina mba hisian'ny filaminana fahamarina toerana fitondram-panjakana. Io izy io fidin'ny vahoaka. Fidin'ny vahoaka izy mandritra ny mandat izay toafetra zay milaza fa hoe manana hevitra matsilo hoentina mandeha ampandrosoan'ity firenena ity dia miomana izy eo amin'ny alina dia rehefa tonga ny fotoana mirotsara izy fidiny dia amin'izay fotoana izy mitondra vahaolana. Azony atao ihany koa eo amin'ny andavanandro manome torohevitra zao ny lalana mahomby amin'ity zavatra ity, zao ny any na misarika ny olona avy any handeha hampiasa ny volany eto na mamorona asa mba hialana ny iadinan'ny fahatrano. Fa raha fidina Andalambe lava zao no tena fakorotana na ireo fiaraha-miombonatoka izay atao amin'ny hafa amin'ireo any satria tsika tsy afaka hitoka-monina ake. Ny antoko leader Fanilo izay nanamafa ny fifidianana ihany no ahafahana mandrefy ny tanjaky ny antoko iray. Ny leader Fanilo dia andray anjara amin'ny ambaratonga-pifidianana rehetra eto amin'ny firenena. Ary raha nafanzay ny leader Fanilo dia nilatsaka mpery-tanàna, nilatsaka candidat mpanolotsaina, nilatsaka candidat député. Zany efa profo sahady fa velona antoko politika ary anisan'ny antony dia hosolotena ho anivon'ny fiarahamonina zao namana zay ho fidy amin'ireny fifidianan'ireny. Ka ny fampirenao hoe fanomana zay efa nanomana efa 13 taona zay nomana atoizinay zay ao toizinay manakireo satria any nafahatsika
mba mijery hoe mba mirefy hoe firy marina ahoana marina zany hoe poids politique natoko politique anankiray anisy namana dia an-tanàna toy ny resaka fampiresaka izay dia hoe tokony mba jerenareo akaiky ny andrimatolo député hoe zanatoko politique zany satria no telozaty mahery zao natoko politique hoe Madagasikara tokony jereny isataona hoe iza no latsaka iza no tsy latsaka ka ho tsy latsaka dia tokony tsy atoko politique zay rehefa mety ampiova zavatra maro eto amin'ny fitantanana raha-pirenena. Nampatsivy ny mpitarika ny antoko Leader Fanilo nandritra ny fihaonana tamin'ny katroka Leader Fanilo teto Fort Dauphin fa tokana ny Leader Fanilo dia nitariny Jean-Max Rakotomamonjy ary tsy ao anatin'ity antoko ity intsony nitariky Rabesa Zafera Antoine sy Esoa Velomandroso Manase. Efa notapana tao anatin'ny nanalana tsy ho mpikambana ao anatin'ny filan-kevitra nasionaly tsy ara-potoana izay nataony volana Febroary 2024 fa noho ny fandikana ny satan'ny antoko dia tsy Leader Fanilo intsony nitarika izy ireo izay ahitana olona 120. Namafisy ny dipitsarana nivoaka ny 15 Jolay 2024 ihany koa fa tsy azo izy ireo ataony mampiasa ny anarana sy ny logo ny antoko Leader Fanilo.